tsy manaiky ny fantikan-dalàna sy ny osika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vahoaka ny fenorivo atsinanana. Nahatratra 420 ny antso voarain'ny polisy momba ny resaka alajaza. Mameno ny tsena ny arendrina vita soloa sahirana amin'ny mpanao arendrina vita malagasy. Fanao zay tokoa tsika amin'ity mahatonala ny Zoma fa 4 ny volana Jona taona 2020 sy 2020 ity ankasitrahana ny mbola fanjohinao ny fahitalavitra Mbs tompoklasy tompoko vavy tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana hanaraka ny izany vaovao zany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny lafin'ny politika manamafy ny fisiany fandikan-dalàna sy ny osika nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ny ponina ao amin'ny distrika ny Fenerivo Atsinanana nambaran'izy ireo fa ny filoham-pirenena izay tokony ho fitaratra mihitsy no manao tsinontsinona izany lalàna velona misy eto Madagasikara izany. Oratsika ny andindiny izay vaovao zay ao amin'ny sary tahiriniana ranarinirin. Ny filoham-pirenena izy tena ny mihitsy no manao ohatra ratsy mandika lalàna nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra hoy ny ponina avy ao Fenerivo Atsinanana. Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna nisy eo tany amin'ity distrika ity ny aloha sy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay natao farany teo. Dradradrantsika isan'andro san'andro ny CNIO ny institution rehetrarehetra miteny hoe neutralité n'administration. Igny zany filoham-pirenena mihitsy faratampona amin'ny administration zegny midina amin'ny commune rurale mandeha manao fampelezan-kevitry miaraka amin'ny candidat natolony tagny Fenerivo dia tamin'ny le 20 mai fotoagna fampelezan-kevitra tsara zegny fantatritsika dia nagnano annonce fampilazagna tamin'ny radio nandefa fampilazagna tamin'ny radio ny préfet ary ny communiqué tamin'ny maire jiaby tamin'ny Soneragna dia Fenerivo Est azafady dia niteny hoe ansony atsika voaka ny Fenerivo ray manontolo indrindra amin'ny commune magnaraka reto Amanoro Ambatoaragnana Vopenibeo Volengo lasteo Saragnambagna Mioromivalagna ho tonga ho Volengo fa ho tonga ao ny filoham-pirenena andry ny rina Rajoelina na regny moa zany misy commune sasantsasany zany anaovagna dalala mihitsy hoe mandehanareo misy transport mitatro mandeha Volengo dia tonga tagny maro olo agnotry ny filoham-pirenena ke tonga tagny zegny le olo ke propagande raha nataotao ty fa tsy hoe raha ben'ny président agny ambany volo agny zany amin'ny tany dezaka tsy tinandriagna dia magnararotro magnano zay tiagna atao ary ny zavatra tegna fahotagna mafaty voanienga avion à hélicoptère nitondra ny président même pas 3 minutes niala dia efa igny zare mianakaby ny candidat natolony sy ny troupeny jiaby izay tsy mieritreritry ny rohotro nakatra tamin'ny estrady izay namakiany président Kabara fitaova ampanjakagna décoration saigna ampirenena jiaby magnano propagandy eo amin'ny estrady nampiasainy filoham-pirenena zay zany midika fa fandikan-dalàna bevava fampiasagna ny prérogative de la puissance publique raha mba hatanteraka iregny vina jiaby napetraka président regny mila mifidy i candidat natolony président nareo zegny ne faniriagnan-koloka ne zegny ary tagny amin'ny district Fenerivo ne mbarako nareto maro teritery piasa mpanjakagna rehetrarehetra forcegny mpampianatra indrindrandrindra forcegny rehefa tsy manohagna ny candidat natolotra ny président dia menacegny ka tegna ka concrète lazako amin'ny rety igny tagny amin'ny commune atao hoe ampasimbe manantsatrana zay tamin'ny fotoagna ny pré-campagne zegny zay nandeha nitourné tagny dia misy lycée zay i lycée io zany a ilany lycée ilany tafony zany tafo ravimpontsy ilany zegny tafo tôly dia mba niteny taminay zegny le proviseur hoe mba mangataka fagnampiagna aminare zay mba miavo tôly rehefa nahita le zava-misy moa zegny zay safeny taraigna zay rehefa magnora gn'andro miravagna mpianatra anay akato mitete tragno tegna nataovanay maso le izy tegna marigny dia natonga tagny zay nagnamia le tôly rehefa tonga tagny tôlogny io dia ny affectegny io proviseur io ary problème be tagny ampasimbe manantsatrana zany dia nandianagna tagny voateritery ny chef jusqu'au antoeragna mihitsy nagnano menace ary nagnala ananjy amin'ny proviseur horaire be mihitsy zegny le fomba nanaovagna le fifidianana zegny le teritery tsy haiko tsony ino vocabulaire lazagna ananjy fa horaire angamba lazako ananjy fandikan-dalàna bevava teritery efa tsy haiko ragny
Manao antsoava amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka izany ny vahoaka ao Fenerivest mba hitsara ara-dalàna manoloana ny zava-misy izay hitaraina ny maro na ny mpanao politika, ny kandida na ny olon-tsotra. Karan'iregny me ve président fiovagna nandrasana amintsika nandeha nitologno taria tamin'ny 21 avril fagnovagna regny ve ny fagnovagna regny anoana président voaka malagasy rehetra fa tsy président nantoko IRD mbola misy ambaratonga pahefagna ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa zany institution araiky tompony andraikitry compétent mandiniky sy mamakafaka iregny zavatra rehetra regny fa tegna fandikandalagna bevava regny niseho tagna Fenerivo regny ke eto zegny zeheo apetrakanay aminareo ACC na fitsaragna avy momba lalam-panorenana zagny ny andinika an'igny ary matoko zay fa olon-kendry nareo tsy hitanila itsara amin'ny rariny sy ny hitsiny iregny fipetra-javatra regny ary andray fanapahan-kevitry tsy hitanila na dia filoham-pirenena ary na dia kandidana tolotra antoko aza dia fehezany lalagna. Tabotsy fa 5 ny volana Jona no mamoaka ny valim-pifidianana vonjimaika ofisialy ny CENI ary todikany amin'ny HCC ny maso ny mpanara-baovao manomboka eo. Eto izany ny tena izahavana ny fahaleovan-tena ny fitsarana avy momba lalam-panorenana satria raha ny fanehoan-kevitry ny maro dia efa hita taratra fa tsy mahaleo tena ny CENI nandritra ny fikirakirana ny fifidianana iny. Fa eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia samy manana ny fanehoan-keviny ireo olom-pirenena kiraikiraiky manoloana indrindra ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny ankapobeny nefa dia saika ny tovitovy jiaby ny fanehoan-kevitra izy ireo manoloana ny fanamelohana ny fisian'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osika maro samihafa tanatin'iny fanatanterahana ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka farany teo iny. Tahaka izao indrindra ny fanehoan-kevitra ireo olo izay sendranay teny andalana teny. Manamafy ny olon-tsotra mpanara-baovao fa nisy tokoa ny osika na teo amin'ny fifidianana roa ny fanesy tamin'ny taona 2012 sy 2020 na tamin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka farany teo. Le osika ny vahoaka ka izany no antony tsy nampazoto ny maro nandatsabato tamin'ny 17 ny volana May 2012 sy 2020 saingy no ararotiny sasany nanaovana ny alabato sy ny osika izany izany. Ny teo amin'ny fikarakarana sy ny fikirakirana ny fifidianana mihitsy no tsy nandeha tamin'izay laoniny hoy ireo olom-pirenena tsotra sendranay. Betsaka ny osika sy ny alabato. Tokony mangarahara daholo ny fiainana zany amin'izao fotoana izao fa tsy asiana resaka hoe kolikoly. Tsy ao anatin'ny tena mbola katerentsika so satria mbola manjaka ny kolikoly. Tsy mbola misy mangarahara zao amin'izao fotoana izao. Ka le osika tsy efa hita tamin'ny présidentielle ve efa tokony ho hita tany dia efa rectifiena tany le zavatra tsy nety rehetrarehetra dia tokony tonga dia efa mandeha ho azy amin'izay zany ny solom-bavam-bahoaka sady tsy nahazo karatra tsy nahazo inona kinary ny fidika. Milaza tsy liana amin'ny politika araka izany ny vahoaka saingy mazava ho azy fa tsy afa-miala amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny olom-pirenena jiaby izay miaina sy monina eto Madagasikara. Fa eo amin'izay lafin'ny politika izay hatrany dia misy ny resaka efa mandeha ataon'ireo mpanara-baovao sy ny olom-pirenena jiaby eto Madagasikara manoloana ny fomba fiasan'ny CENI mahaleo tena ve sa tsy mahaleo tena ity androm-panjakana raiky ity satria maro amin'ireo sabatra ra-panjakana misy no mitsabaka amin'izany fikirakirana ny fifidianana izay andraikitry ny CENI na ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana izany. Malonga izay indrindra dia misy ny horonan-tsary izay manazava misy kokoa ny momba an'izay andraikitry ny CENI sy ny fahaleovan-tena ny CENI izay efa miparitaka amin'ireny tambazotra tserasera ireny izy ity saingy andesina aminao amin'ity androany ity araoary. Ny CENI dia rafitra mahaleo tena eto amin'ny tany sy ny firenena izay napetraka andamina sy tatana ny raharaha-pifidianana. Mangarahara ny fametrahana ireo ratsamangaiky ny CENI isan'ambaratongany. Manana ny firafitra ny CENI. Raha eny anivon'ny faritany dia ny commission électorale provinciale, raha eny anivon'ny faritra commission électorale régionale, eny anivon'ny districta commission électorale districta, ary eny anivon'ny commune commission électorale communale, ary ny eny anivon'ny fokontany ny comité local de recensement des électeurs. Porofoneto fa mipetraka ve izany
fahaleovantena ny seni izany. Raha misy ny rafitra ara-panjakana eo anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, dia misy ny fandraisany amin'ireo ratsamangaika ny seni ireo. Ny eo anivon'ny commission électorale provinciale dia mipetraka ny secrétaire permanent provincial izay personnel avy ao amin'ny ministère ny intérieur, matetika administrateur civil izy ireo. Toy izay ihany koa ireo secrétaire permanent régional. Raha eny anivon'ny commission électorale district dia ny adjoint district no apetraka ho chef d'antenne. Raha eny anivon'ny commune dia ny chef d'arrondissement administratif no mipetraka ho membre ao anatin'ny commission électorale communale. Ny chef de fokontany no mipetraka ho agents électoraux mikirakira ny comité local de recensement des électeurs. Zany hoe mitsipona an'ireo olona izay ho ampidirina ao anatin'ny listim-pifidianana. Ny chef fokontany ihany koa nefa no agents électoraux izay mamola vola ny olona atao membre amin'ny bureau de vote. Misy izy ireny mihitsy ary indraindray no manao président du vote efa tsy mahita olona. Izany dia proof fa tsy mahaleo tena ny seni fa miakina amin'ny ratsamangaika ny fanjakana izay misy dia izay ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ary eo ambany fiahin'ny prime ministre moa zany lehibe ny gouvernement. Raha misy ny tsindry, misy ny teny midina dia matahotra ireo tompon'andraikitra ireo amin'ny toerana misy azy matahotra no asorina aminy. Misy ny chef fokontany asorina rehefa tsy manaraka ny baiko sy ny teny midina, tahak'izay ihany koa ireo ratsamangaika araky ny fanjakana. Mipetraka izany fa tsy misy ny fahaleovantena ny senia ary olom-panjakana no mipetraka ny anatin'ny ratsamangaika ny senia ka dia tsy mipetraka izay hoe fahaleovantena ny senia izay ka ahina eo amin'ny fandaminana sy ny fitantanany raha-pifidianana ny tongilanana amin'ny fanjakana. Eo amin'ny fanatsarana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ankoatra ny fanamboarana ny lalakely any anivon'ny ireny fokontany ireny manerana ny distrika enina ato Antananarivo renivohitra dia ho an'ny boriboritany voalohany manokana dia misy ny fametahana ny takamoha na ny jiro apetaka amin'ireny lalakely jiaby ireny. Izany natao moa dia eo aloha ny fanatsarana ny tontolo ny fitantanana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra fa eo ihany koa ny fisorohana ny tsy fandriam-pahalemana izay anisany mahazo laka ihany koa amin'izao fotoagna izao. Horantsika ny fanadihadiana. Mitoy ny ezaka fanatsarana ny tanàna izay ataon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny hetsika sosialy isaky ny boriboritany. Raha hoan'ny boriboritany voalohany manokana dia miroso araky ny tokony ho izy ny fanatanterana ny vina izay napetraky ny ben'ny tanàna na lalao Valmanana dia ny fametrahana ny tanàna madio sy tanàna milamina ary vahoaka mandroso. Ankoatra ny fanamboarana ireo lalankely ao anatin'ny boriboritany dia misy ihany koa ny fizarana takamoa sy ny fametrahana izany mba isin'ny hazavana any anelakelan-trano raha ny fanazavana izay nataon'ny lehiben'ny boriboritany. Tokana ny targetra hoy izy dia boriboritany voalohany modely eto Antananarivo renivohitra. Etsy ankilany dia misy ihany koa ny hetsika maro samihafa izay oman'ny commune Antananarivo isaky ny boriboritany ao anatiny ity volana Jona ity. Ny lalakely mahavoan'ireo ataontsika ao anaty farangososona hoe tanàna ambany faritra iva. Raisiko manokana amin'izany ny andotam-penaka telo, faritra Tomadinika Voany, ny faritra Ndavamamba anaty hazo voalohany sy faharoa, ny faritra Tetezana Voany voalohany. Tsinganiko manokana ireo satria raha tena hita dia tena ilain'ireo mponin'ireo tokoa ny fanatsarana ny lalakely izay izorany isan'andro na ny mpianatra na ny lehibe ary tsy azo endrasana fotoam-pahavaratra fa tsy maintsy fitaina amin'izao fotoana izao izany lalakely rehetra izany mba ahafahana miaina ohatra ny olona rehetra ny mponina amin'ireny faritra ireny. Ataon'ny boriboritany koa izany fizarana takamoa eny anivon'ny fokontany eny ifanampiana amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Maro ny tetikasa ho atao amin'ity volana Jona hitsahantsika izao ity fa dia ho fanampiana fanomezan-tanana ho an'ny eny anivon'ny vahoaka izany mba hanamaivana ny fahasahiranany tsirairay fa
averiko ihany fa misy tsaina tokony iova lehibe mihitsy eto anivon'ity tanàna Antananarivo ity. Miantso ny mponina Antananarivo sy ireo izay mandalo moa ny tenany mba hitandro hatrany ireo fotodrafitrasa izay napetraka sy namboarina eto Antananarivo ireo, indrindra fa ny mahakasika ny fahadiovan'ny tanàna ao anatin'izao fanomanana ny fetim-pirenena izao. Andrakitry ny rehetra mantso izy ny mitandro ny fahadiovan'ny tanàna fa tsy ny komuna Antananarivo renivohitra ihany. Fa araka nefa nampitaina tamintsika tato agnatin'ny fampahalalam-baovao dia nisy ny fiofanana izay nomenan'ireo mpamonjy voina atao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Niarahana tamin'ny teratany kanadiana moa izany. Ny farana ihany izay fiofanana izay ary tsy vitany nahazo traikefa ireo sampana mpamonjy voina ireo fa mbola nahazo fitaovana ihany koa andesina manatanteraka n'izany asa famonjena voina izany. Horatsika ny andindiny izay tateriny Noro Fitiavana. Matotra ny fiara-miasa ny mpamonjy voina amin'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny mpampiofana dia ry zareo mpamonjy voina avy any Kanada eo amin'ny resaka arlozy. Tamin'ity indray mitoraka ity, tetsy amin'ny toerana malalaka travaux publics ny komuna Antananarivo renivohitra teto anosipatrana indray no namaranana ny fanazarantena ny mpamonjy voina na Antananarivo no tarindreo mpamonjy voina kanadiana manodidina ny 12 isa. Fiofanana izay naharitra 5 andro. Etsy andaniny, nisy ny fampisehoana ny zavatra ny anarandreo mpamonjy voina, tao anatin'izany ny famonjena olona manoloana ny loza sy ny aitrano ary ny famonjena olona milentika anaty rano. Tsara ny manamarika fa ankoatra ny fiofanana azo eny fotony dia nisy koa ny fiofanana azon'izy ireo momba ny ao amin'ny toeram-piasana. Tafiditra ao anatin'izany ny fiofanana momba ny fandraisana antso. Izany no natao raha ny fanazavana dia mba ahafahany mpamonjy voina na Antananarivo mahafehy bebe kokoa ny resaka arloza. Ny zavatra atretsika androany zao dia ny fiara-miasa eo amin'ny sapeur pompier na ny mpamono afo eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny zareo amin'ny mamersi avao amin'ny firenena kanadiana. Ka izao rahantsika mohita zao ny fiara-miasa fa mitondra fampandrosoana, mitondra hevitra vaovao, mitondra saina vaovao, mitondra fijery vaovao amin'ny fomba fanatrehana ny asa manandraikitsy ny pompier ohatra ny atretsika zao izay traikefa avy any amin'ny zareo kanadiana no entina makaty amintsika nefa dia ny asa iray ihany fa misy ny fandrosoana bebe kokoa izay misy any amin'ilay zareo hoentiny aty amintsika aty ahafahantsika zany maninona am'izany maka sady ny tombon-dany miolatra am'izay ataontsika manodidina atsika eto amin'ny anivon'ny Osiana Indiana mba afaka manao ny zavatra vitany zareo any ampiarina sady aty amintsika aty Madagasikara na eto-Antananarivo. Tanjona ao anatin'izao fanazarantena izao dia mba ahafahana manatratra ny vinana Antananarivo raha ny loharanom-baovao azo. Ery lehibe ho an'ny mpamonjy voina na Antananarivo ity fanazarantena ity mba azon'izy ireo manao ny asany ho amin'ny tsaratsara kokoa. Toy ny mahazatra fanandreo mpampiofana rehefa misy zavatra toy itony ny manolotra fanomezana fampiasany mpamonjy voina. Atao ny boky fianarana momba ny arloza, ny kojakoja toy ny akanjo, ny fitaovana ilaina ao amin'ny birao toy ny seza. Ny fahazahoana fiofanana izay fiofanana hika farany. Faharoa rakak'izay eo ihany koa ireo fitaovana maro samihafa sady pinga hoentina miasa no hoentina miaro-tena no indrindra ihany koa zany haingo. Dia ireo zany dia pinga manosika anay hiasa bebe kokoa anao tsara bebe kokoa. Zay moa zany vonivondro mpamonjy voina dia tsy mitsahatra mihitsy manao antsoavo amin'izay fiantsoana antso aingan'izay amin'ny alalan'ny lara-pinday 20 dia sendra misy mibosy. Tsara ny mampafantatra fa mpikambana ao anatin'ny association franco-canadien ireo mpamonjy voina no kanadiana izay nanolotra fiofanana mamem-pona ireo. Ka firenena maro eto Afrika no anaovan'izy ireo ny fampiofanana. Aorian'ny Madagasikara, azo tombony amin'izany i Burkina Faso, Benin, Togo, Cameroun, Ethiopie, Burundi ary Kenya.
Ambelantsika eo ny koragna mahakasiky ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra fa lafim-baovao hafa kosa indray naoraka tato ato ny resaka alajaza na tany amin'ny tambazotra tserasera izany na tagnatin'ny fampirahalaam-baovao ihany koa. Malonga izay dia nisy ny famorignam-panao gazety izay nataony avy eo anivon'ny polisy-pirenena tamin'ity andro niany ity nampahafantatra ny vokatra sy ny zavanitranga manoloana sy manodidina n'izay resaka alajaza izay nanomboka tamin'ny volana janoary tamin'ity taona 2024 ity izany hoe tao anatin'ny enim-bolana izany. Hoarantsika vetrany izay tatitra izay ataony noro fitiavana teo amin'ny renidatsary ny Erzora Jona Arvondi. Efa mahatratra 420 ny filazana fahaverezan-jaza voaran'ny eo anivon'ny polisy-pirenena eto an-drenivohitra nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary 2024 hatramin'ny 17 jona 2024 amin'izao. Midika izany fa tena mbola mahazo laka sy mbola hita taratra eto amintsika ity tranga ity. Raha toka nahatratra 420 ny zazavery atao anatin'izay enim-bolana zay. Efa hita avokoa ny zaza 570 isa amin'ireo 420 ireo raha ny loharanom-baovao avy ao anivon'ny polisy-pirenena hatrany. Etsy ankilany, zaza 370 atao anatin'ny 570 indray kosa dia hita ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Araka ny fanadihadiana nataon'ny polisy, saika trangana fitsohana ny tokantrano indray zao no mahazo toerana eto amintsika raha mihoatra amin'ny trangana alajaza. Ny alajaza dia tranga iray izay fanerenan-kely sy mifanohitra amin'ny safidindray zaza sy indray aman-dreniny ataon'olona ohatra ny ao an-tokantrano mba hampiroroana ireo ray aman-dreny na ny havana akaiky amin'ny fangatahana vola na sanda hafa hotakariny fahavelomana sy ny famerenana ilay zaza. Manaitra ny fahatsoatenantsika mpiaramonina sy tokony mandaitra rehetra mba hifanomentanana manomboana ny zavovoro ateraka reny fampitam-baovao reny. Averiny fa tokony hovaintsika tsara ny manavaka ireo tranga mahakasika fahaverezan-jaza satria ny filazana farajaza dia sady mamosavorovoro sy mbahofa no mety hiteraka tsara tsy hovoafehy. Marina fa efa mahatratra 570 ireo zazantsoka ny tokantranony no ny antony maro hatramin'ny fiandohan'ny volana janoary 2024 teo raha ny teto Antananarivo manokana no resaina. Eo amin'izay resaka sosialy izay hatrany araka ny efa fatao isan-taona dia misy ny fanatanterahana ny forazaza Vaovao izay karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra tary ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana ao anatin'ireo boriboritany misa 9 izay adidiny efa nanomboka tamin'ny volana jona teo izany ary ny teny amin'ny boriboritany fahaenina no nanomboka izany ary mbola mitohy ihany koa izany mandrapatapitra n'ity volana ity. Ho an'ny tao amin'ny boriboritany fahaefatra manokana dia totosa somatsara niany ny fanaovana n'izany forazaza Vaovao izany tetsy amin'ny CSB2 namontana nanatanterahana izany. Vaovao tanteriny Edena Elia. Didimpotra tamin'ny fomba moderna natao tamin'ireto zazalahy kely misy 13 androany nandritra ny hetsika didimpotra Vaovao no karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny boriboritany fahaefatra. Zato tamin'izy ireo no tonga ny soratra narina teny anivon'ireo fokontany 230 izay mandrafitra ny boriboritany saingy noho ny fomba tany sy ny antony samihafa dia ireo 10 mahery ireo ihany no tonga androany. Sorana be deaibe Andriamanitra satria dia totosa somatsara ny fiaonana tamin'ity androany ity eto amin'ny boriboritany fahaefatra tsy namoa zany fa ny fanaovana didimpotra Vaovao. Izy io dia baiko ny ramatoabe ny tanàna ny amin'ny tsimbinana ireo sahirana ty anivon'ny boriboritany tsirairay avy. Arak'izay hoe mabaiko ny ramatoabe ny tanàna zay dia tsy maintsy nanao androany zany ny fotoana ny fanomezana tamin'ireo zaza nay anjara amin'izay atao amin'izay didimpotra Vaovao zay eto amin'ny boriboritany fahaefatra. Ny isa dia 100 ny tanjona kanefa amin'ireo 100 izay tonga ireo dia misy ireo izay hoe tsy tomomana ara-pahasalamana voatery tsy maintsy hajanona dia arakarak'izay moa zany namaritana ny fetra isa fa ny isa voamarina zany izay nisoratra narina dia niferana teo amin'ny 100 teo. Ny commune Antananarivo renivohitra no niantoka manontolo ny lany rehetra tamin'ity hetsika ity tao ny fanafody, ny malabary, ny kilalaon'ireo zaza
ary ny mpitsabo nanao ny fandidinina. Tsy eto amin'ny boriboritany faefatra ihany no anaovana ity hetsika ity, fa manerina ireo boriboritany enina izay adidin'ny komina Antananarivo renivohitra araka ny fanamby efa napetraky ny ben'ny tanàna Lalaora Valimanana. 10 andro mahery eo sisa dia higadona ny fety-pirenena amin'ny fahaenina amby 20 ny volana Jona ho avy izao. Izy koa fa miresaka fety-pirenena zany atsika dia tsy maintsy tafiditra agnatin'izany ny arendrina, tsy mbola mandeha loatra raha ny tsenany arendrina eto Antananarivo araka ny fanadidina nataony Jessica Miray tamin'ity niany ity. Nambaran'ireo mpivarotra fa maty ny entana avy any ivelany ny arendrina vita gasy nefa ny amin'izao volana Jona izao no tena fanararaotan'ireo mpivarotra. Rahantsika ny andidin'izay amin'ny sariny Mathieu Prince. Efa mirenty eto Analakely toy izao ny arendrina ety. Vao atao indray mijery dia mahafinaritra ny firentiny amin'ny loko maro samihafa. Ao ny maitso ranoray, ny volomparasy, ary ao koa ny miloko toy ny sainam-pirenena fotsy, mena ary maitso. Tsy dia lafo ihany koa ny arendrina vita gasy. 300 ariary dia efa mahazo. Miankina amin'ny habeny ny vidiny. Saika sady mpanamboatra avokoa ireto mpivarotra ireto, fa misy ihany koa anefa ny mpiantoka. Ho an'ny mpanamboatra sady mpivarotra dia ny arendrina mihitsy no antom-piveloman'izy ireo mandava-taona. Olana nefa ba ny arendrina avy any ivelany. Satria raha nanontaniana ireo mpivarotra dia mifanahatsahana ihany ny fividianan'ny olona ny arendrina vita gasy sy ny vita sinoa ka tsapan'izy ireo tena manimba ny tsenany vita gasy izany. Zavatra angatanay izany dia mba mangataka ny any ambony izany izay amin'ilay tsena fivarotana isan-taona dia ny faharomanarakarak'izay koa mba mangataka izany izay fohanana ny arendrina sinoa satria tena matitsika malagasy ilay zavatra vita malagasy rehefa lasa ny sinoa izany manjaka be dia izay mpanamboatra lasa mijaly be amin'ilay resaka asa-tanana malagasy. Misy mankotsika malagasy tsy manaja an'ilay mba hoe vita malagasy fa voasarona vita sinoa dia tsy dia mandeha tsinoa izao ny tsenanay firy hatramin'izay varotanay nandritra ny herinandro fa mandeha ihany izany fa mahita ihany izay eto fa samy manao izao izay sinoa dia manao gasy dia ilay sinoa nefa mahasaritarika kokoa an'ilay olona no ilay gasy. Dia izay mba zavatra angatanay. Raha ho an'ireo olona sendranay kosa nefa dia mbola loha laharana hatrany ny arendrina vita gasy noho ny avy any ivelany. Aleo izy ireo ny any tena no ahindrahindra noho ny any hafa. Miantony izany dia satria izaho malagasy dia tsy maintsy hoe ajaina mamalagasy ny mamalagasy. Efa amboarina mihitsy ny saina tsika malagasy dia tsy maintsy malagasy zavatra vita malagasy ajaina mamalagasy. Ie matetika vita gasy foana aloha. Isataona gasy foana ihany satria ny tena malagasy dia aleo misafidy vita malagasy. Ny fotoanan'ny volana Jona toy izao anefa no tena fanararaotan'ireo mpanamboatra sy mpivarotra arendrina noho ny fetin'ny fahaleovantena. Tsy mbola mandeha mihitsy anefa ny tsena amin'izao hoy ireo mpivarotra fa zara raha mahalafo 3 hatramin'ny 5 mandra-parivo ny andro. Tsy toy ny tamin'ny taon-dasa satria efa nandeha be ny tsena ohatran'izao ny taona 2024. Ny antenain'izy ireo dia mba isokafan'ny tsena manomboka io herinandro miditra io. Vaovaon'ny zavakanto dia nodimandry ny any marandray tao amin'ny hôpitalin'ny Toamasina i Dorsa na ilaina morona ny Dorsa Group izay mpanakanto anisany nitondra ny laza ny faritany Toamasina iny izy ity rehefa nitsabo tena nandritra ny fotoana vitsy moa izy tamin'izany hôpitaly izany dia nodimandry. Raha tsy ahivina dia tao amin'ny tarika Dorsa Group no nanomboany nanangana n'izany tamin'ny taona 3,790 ary ny tena nafantarany maro azy dia ny tao amin'ny tarika Kayamba. Horantsika ny fampahafantarana n'izany mpanakanto andrarezina avy any Toamasina izany tateriny Germain Menjanary. Misaona ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara amin'izao namoy olomanga ny kanto malagasy. Nindosy ny fahafatesana androany tamin'ny 3 ora maraina tao amin'ny hôpitaly ben'ny Toamasina i Dorsa na i razanaday Théodore Stéphane. Mpikambana no mpamorona ny tarika Dorsa Group. Tarika izay niforona tamin'ny taona 3,790 ary anisan'ny tao amin'ny tarika Kayamba tamin'izany fotoana. Maro ny iran'ny tarika anisan'ny nahalalana azy toy ny Tsinampoiziko, Tsanjara, Liboto ary ny mitongava mamangy.
dia mirary fihononana feno ho an'ny fianakaviana ny ekipa rehetra eto amin'ny Aino Manjery MBS. Ny ekipa jiaby eto amin'ny fahitalavitra MBS moa dia mirary fihononana feno ho an'ny fianakaviana ny mpanakanto izay nindoso ny fahafatesana iny. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika tompoklay sy tompoko vavy mametraka ny veloma mandrapitava ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa. Samby tsara tompoklay sy tompoko vavy.